COSPN zay mankalaza ny fahadimy taonany izay nikarakara fifaninanana. Ady 7 no tanterahana tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina omaly Asabotsy nambarara ny mpitantana ny COSPN fa dia tratra ny tanjona ho azy ireo satria dia ny atsasa manila ny fandresena dia lasa ny COSPN avokoa nandritra ity fifaninanana ity. Tratra ny tanjona ho an'ny klioban'ny COSPN eo amin'ny taranja kickboxing raha ny fankalazana ny fahadimy taona noresahana tetsy amin'ny kianja ny tafon'ny Mahamasina omaly Asabotsy izany. Ny atsasa manila ny fandresena dia lasan'ny COSPN avokoa tamin'ity taona fankalazana ny fahadimy taona ity. Tena nafinaritra aloha ny ady androany satria raha ny vokatra zany dia asasa mahery zany ny fandresena azy ny COSPN hatramin'ny farany dino amin'ny ady farany eto dia hitantsika gamba fa champion d'Afrique miona amin'ny ekipana eo dia hita fa voatosiny champion d'Afrique fa andresy vitama zany mbola hitantsika eo ny avokany dia nafinaritra ny zavatra nasehon'ireo mpianatra koreo dia je suis très fier. Ina zany no toy amin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny COSPN? Anomana zany zay karazana mbola esika ohatra zao ihany fa natao ho an'ny tena klasy azy zany izy io fa mbola irisana midinika amin'ny maître de salle responsable ny tompon'andraikitra. Toy izao ary ireo vokatra tamin'izany ho an'ny klasy C latsaky ny 7 kilao ary eo avy eo amin'ny FTBF nandresy an'ny tsira avy eo amin'ny COSPN. Latsaky ny 7 kilao Frédéric avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Stallone avy eo amin'ny Rosary. Latsaky ny 15 kilao Itoky avy eo amin'ny Red Star nandresy an'ny Irina avy eo amin'ny COSPN. Latsaky ny 17 kilao Riri avy eo amin'ny Red Sara nandresy an'ny Sara COSPN. Latsaky ny 14 kilao Imanitra avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Toky avy any Antsirabe. Teo amin'ny sikajy vehivavy kosa dia nahitana ady anankiroa fotsiny. Latsaky ny 20 kilao Larissa avy eo amin'ny AFKM nandresy an'ny Elso avy eo amin'ny COSPN. Latsaky ny 10 kilao Paty kosa indray avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Fanja avy any Antsirabe. Teo amin'ny klasy B dia latsaky ny 20 kilao Mario avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Pascal avy any Antsirabe. Latsaky ny 20 kilao Sitraka avy eo amin'ny COSFA nandresy an'ny Victor avy any amin'ny COSPN. Latsaky ny 10 kilao José COSPN nandresy an'ny Lovaina avy eo amin'ny Rosary. Latsaky ny 10 kilao Zou avy eo amin'ny 3FP nandresy an'ny Patrick avy eo amin'ny COSPN. Latsaky ny 4 kilao Edouard avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Safidy avy eo amin'ny KBM. Latsaky ny 15 kilao Saya avy eo amin'ny COSPN nandresy an'ny Wilrika avy eo amin'ny Red Star. Latsaky ny 20 kilao Narcisse avy eo amin'ny Scorpion nandresy an'ny Pirina avy eo amin'ny Leon Force.